Sehatra ny fampianarana indray kosa mialohan'ny idiran'ny ankizy madinika ny anivon'ny ambara tonga fototra mila omanina izy ireny hiatrika ny taom-pianarana dia karakaraina zany hiditra ny anivon'ireny antsoina hoe akanjaza ireny mifandraika amin'izay indrindra ilay atrikasa goavana no karakarain'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena niaraka tamin'ny tompona andraikitra misahana ny fanabeazana eto Madagasikara. Mandidina ny 100 fotsiny ny tany fampidirana ny ankizy 3 hatramin'ny 5 taona ny amin'ny akanjaza. Retsindanin'izany mivangongo eto tanàn-dehibe avokoa ireo akanjaza ary ny 900 zany dia anihy sehatra tsy miakina avokoa. Ho famahana zany olana rehetra zany dia nanatotosatrikasa mikasika ny fanomanana ny fanabeazana ny ankizy madinika ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena niaraka tamin'ireo tompona andraikitra misahana ny sehatry ny fanabeazana teny amin'ny hôtel Le Hintzy eny Ambohimanambola. Fantatsika fantafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny tontolo ankapobeny politika izay fotoran'ny ministera amin'izao fotoana izao ka tafiditra anatin'izany ny fijerena ny fanabeazana ny zaza madinika izay amaritana ny vina sy ny tanjona izay hanamboarana programa fampianarana ho an'ireo ankizy manomboka any amin'ny 3 ka hatrany amin'ny 5 taona izay hiatrika ny hiditra any amin'ny EPP zany ao aoriana dia ao anatin'izay no anaovana izao atrikasa zao izay efa nakana ny hevitry ny tany amin'ny faritra dia eto anivon'ny national zany no hitondrana azy androany mba ahafahana mahazo ny hevitry ny acteur rehetrarehetra izay karakara ny petite enfance zany hiezahana zany mba hoe amin'ny fidirana zao dia efa isy ny andrana izay alohany anaparitahana azy zany ho ampiasainy ny toeram-pampianarana rehetrarehetra izay mampiasa ny fanabeazana zaza madinika. Manana toerana lehibe tokoa ny fanabeazana sy ny fifoazan'ny zaza madinika amin'ny alalan'ny akanjaza. Ohatra ny men'ny tompona andraikitra ny tsy fisian'ny famerenana kilasy ho an'ireo ho mpianatra nobeazina tany amin'ireny akanjaza ireny ary ny fitopolo isan-jaton'ireo ho nanaraka fampiofanana tany amin'ny akanjaza dia tafiditra eny amin'ny seham-pampianarana ambony avokoa.